natanteraka ilay etsika tout pour la maison izay etsika goavana no karakarainy Point.com teny Andranomenina teny amin'ny ankapobeny afapony mpitsidika tonga nitady izay mahasoa azy teo anivon'izany etsika izany ireo mpandray anjara ihany koa dia tsy nafina ny fahafalepony. Fahombiazana izay nazo amin'tinana ilay etsika tout pour la maison andiany voalohany izay nikarakarainy Point.com tetsy Andranomena etsika natokana ho an'ny trano sy ny tao-trano izay nikatona omaly. Be zany tena nasarotra nisy mividy grenier izay natao tamin'ny sabotsy spécial mobilier, nisy koa zany tonga dia fihenam-bidy maro sy exclusivité napetraka tamin'ny etsika izay olona tonga teto zany tonga dia miavaka mihitsy zany ny zavatra hitany teto dia izay mahafapo anazy no mahafapo anay koa satria zareo faly. Isan'ny namehery ty etsika ty namorina ireo mpiara-piombonatoka amin'ny Point.com ny solotena ny trano sy ny tao-trano tao anatin'ny etsika. Ho fanomezana fahafapo-trano ireo mpitsidika ary dia nampiseho ny fahavononany ny roso amin'ny etsika manaraka ny Point.com. Momba ny etsika ny manaraka zany dia ataonay amin'ny krismasy indray ny fotoana Desembre zany momba ny rehetrarehetra momba ny krismasy ao anatin'izany ny kilalao sy ny fanomezana afaka atao ho an'ny fianakaviana ihany koa sy ny namana sy ny rehetrarehetra zany. Nampanantena ny Point.com fa hitondra ny tsaratsara kokoa amin'ity etsika marché de Noël ity.